ho anareo izay voantso sady malala ao amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy, ampitomboina ho anareo anie ny famondram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana, ilay fitiavan'Andriamanitra velona. Faly isika mivory eto amin'ity toerana indray amin'izao alahady aorianan'ny Pasika izao izay hibanjenantsika sy iainantsika ny loahevitra toy ny efa miainantsika tamin'ny Pasika dia hoe nateraka indray isika ho amin'ny finoana velona sy hita eo amin'ny fiainana. Nateraka Andriamanitra indray ho an'ny finoana velona, finoana hita taratra eo amin'ny fiainana andavanandro, ary ny fanahy masina no angatahantsika mba hatanterahana. Fifaliana ihany koa no iarabana ny fianakaviana Randrianarivelo mianakavy izay manolotra ny fity ho amin'izany sakramenta ny batisa izany izay mitory fahateraham-baovao, mitory ny asan'Andriamanitra, mitory ny fahasoavany, ary fanandrify indrindra koa izany amin'ity alahady ity izay natokany fiangonana ao amin'ny diary mba ho fanavaozana ny fanoloran-tenantsika tamin'ny batisa, ireo vita batisa rehetra zany anio dia hanavao indray izany fanoloran-tenany izany, ary ahatsiaro indray fa ny fahasoavan'Andriamanitra melo lalana antsika foana isan'andro. Ny fahasoavan'Andriamanitra melo lalana antsika foana isan'andro, ary izay ny isaorana tanteraka n'Andriamanitra noho ny amin'izany famondram-pony tsy takatry ny saina izany. Quel privilège de vous accueillir aujourd'hui, que vous soyez ici en présentiel, avec nous ou avec nous en direct, en ligne sur YouTube, ou que vous nous rejoigniez plus tard en podcast. Vous êtes les bienvenus là où vous êtes. Et aujourd'hui, nous nous rassemblons autour de ce thème, né de nouveau, pour vivre une foi qui se voit dans la vie de tous les jours. Un thème qui nous rappelle que Dieu nous donne une vie nouvelle, une espérance vivante et une foi appelée à se manifester concrètement dans la vie. Que ce temps de culte soit pour chacun de nous un moment de rencontre avec Dieu, de renouvellement intérieur et d'encouragement dans notre foi. Et aujourd'hui, nous allons aussi accueillir la famille Randrianarivelo pour le baptême de Fiti, qui montre aussi cet amour de Dieu qui nous dévance tous les jours. Et c'est aussi un moment où nous allons renouveler, pour tous ceux qui sont baptisés, enfants ou adultes, renouveler le vœu de son baptême. Isaoatsika de yaraka amaki ny salamo valabefolo amzato. Nous allons lire le psaume du jour. Ity no vavahadin'ny Tompo, ny marina no hiditra eo. Ity no andro nataon'ny Tompo, hifaly sy ho ravo amin'izany isika. Andriamanitra ianao ka hideranao aho, eny Andriamanitra ka hanandratra anao aho. Miderany Tompo fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Midera
s'invite à la prière. Entiko tompo midera ny anaranao zahay. Midera ny anaranao zahay ry tompo satria velonaina mbola mitempo ny fonay ary mbola afaka mijoro sy mivory eto amin'ity toerana ity zahay. Midera ny anaranao zahay satria voaomby tokoa ilay zanakao ny solo eloka ary mba hatonga anay ho anana fiainana be dia be sy fiainana mandrakizay. Midera ny anaranao zay satria lehibe tokoa ny fitiavanao araka izany hira ny vetesinay teo. Indre tokoa ny herinao mipaka aminay zany famonjena izany zay meloa lalana anay hatrany. Ianao no efa tianay meloa matoa zay afaka mity ianao. Ianao no tianay matoa izay afaka mity ny hafa. Ary indraindray dia eritreretinay ho fitiavana indray maka fotsiny zany, fa fitiavana isan'andro isan'andro, isan'ora, isan-tsekondra. Misaotra satria amin'izao maharaina izao dia ekenao indray izay mba hitodika aminao ary ametraka ny fiainanay eo anatrehanao. Anavao ny fanoloran-tenanay noho ny amin'ny mahazanakao anay ary manolotra ny zanakay koa andray izany mari-pahasoavana izany, fa ny fitiavanao meloanay hatrany. Oui Seigneur, toi qui nous as aimés le premier, nous parlons à toi comme si tu ne nous avais jamais, que tu nous avais aimés qu'une seule fois dans le passé, avant la création du monde. Mais en réalité, Seigneur, c'est toi, c'est tout au long des jours et tout au long de la vie que tu nous aimes le premier. Quand nous nous éveillons le matin et que nous nous tournons vers toi, tu nous dévances. Tu nous as aimés le premier. Ce n'est pas une fois seulement que tu nous as aimés le premier. C'est à chaque instant de notre vie. Et nous te sommes reconnaissants. Reçois nos louanges et nos adorations, Seigneur, parce que tu es le seul digne de les recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Peter Ksika. Hoenontsika miaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Écoutons ensemble quelle est la volonté de notre Dieu. Efa natsangana ho velona miaraka tamin'i Kristy ianareo noho izany ka tsao ny zavatra any ambony any amin'izay hitoeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo, fa ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. I Kristy no tena fiainanareo, ka raha hatr'izay iseho izy dia hiara-miseho aminy koa ianareo sady iray voninahitra aminy. Zany no sitrapon'Andriamanitra izay ho tsakitsakoantsika, hiainantsika, mampatsiafa, efa natsangana ho velona niaraka tamin'i Kristy isika ary miteraka hetsika izany
mba tonga antsika hikatsaka ny zavatra any ambony, tsy hoe any an-danitra fa anana fijery avo, tsy fijery mirefarefa amin'ny tany, fa manana saina toy ny sainy Kristy. Zay no andikanan'izany fa tsy hoe zavatra any ambony dia ny any an-danitra ny nofinofisina indraindray, fa le fiainantsika ety an-tany dia hoe mifanaraka amin'izany efa olom-baovao atsika izany. Ndeha andiny teny eo anatrehan'ny tompo itsika dia hiaraka hivavaka aorianan'izany. Tombo misaotra anao indray zay satria mampatsiahanay ianao anio fa aizahay efa olona natsangana ho velona, olona efa nandresy ny fahafatesana, olona manana fiainana vaovao amin'ny Kristy, ary na ny fiainanay aza dia miara-miafina aminy, azo antoka, voatahiry, tsotratry ny fahalevonana intsony raha ho rava raha izao rehetra izao. Tsy noho ny aminay fa noho ny amin'ny Jesosy ilay maty, ary tsy Jesosy ilay maty ihany teo amin'ny toeranay, fa ilay Jesosy velona koa mba tonga anay ho velona. Misaotra satria adininay izany ka mahatonga anay hanana fijery sy fitondran-tena mbola mirefarefa amin'ny tany. Ary izany indrindra no hifonanay tanteraka aminao amin'izao alahady aorianan'ny Pasika izao, izay mitory ny fitsanganako velona, izay mitory fandresena. Ampio zay Tompo, mba hanana fijery tokony toy ny fijerinao, ary atsapa isan'andro isan'andro fa izahay dia vavolombelona zany filazantsara zany, zany fitsanganako velona zany, jiro sy fanasina natao hanazava fa tsy izahay indray no mitondra ho amin'ny aizina na miteraka aizina, natao hitondra fiadanana fa tsy izahay indray no ampiady sy anakorotana, naizanaiza mety sehatra misy izany. Natsonao ho modely izay hitarika fa tsy ho taritina, natsonao ho fantsona iraka solon'i Kristy, solombavanao, fa tsy izahay indray no anambarana zavatra vaovao. Avaozy noho ny amin'izany izay Jesosy, ary manaiky izay fa tena mifanalavitra ny zavatra teneniny ny vavanay sy ny zavatra ataonay, ary tsy misy ety an-tany, tsy misy any an-danitra, tsy misy amin'izao andro ivelomanay izao na amin'ny andro avy afaka manafaka anay amin'izany, afa-tsy ianao rery ihany. Oui Seigneur, d'après la volonté que nous venons d'entendre, tu nous appelles à chercher les choses d'en haut, mais nous restons souvent attachés à ce qui est en bas. Tu nous donnes une vie nouvelle en Christ, mais nous vivons encore comme si rien n'avait changé. Nous reconnaissons que nos pensées, nos paroles et nos actes ne reflètent pas toujours cette vie cachée en toi. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous pour tout ce qui nous éloigne de toi, et apprends-nous à mourir à ce qui n'est plus de toi et à vivre pleinement pour toi. Renouvelle nos cœurs afin que notre vie
notre vie en Christ devienne visible chaque jour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Iaraka hitsangantsika andray ny teny famindram-po avy amin'ny tompontsika. Hoy ny tompo izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka any manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelona fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ary tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Christ Jésus. Que le Dieu d'amour qui nous aime comme on n'a jamais aimé bouleverse votre cœur, qu'il nous donne sa vie nouvelle pour que le monde entier le reconnaisse en notre amour. Que tous qui se repentent dans la foi reçoivent l'assurance de leur pardon. Alléluia, chantons le Seigneur. Cantique 8, FFPM Faval.
mahafinaritra ho an'Andriamanitra any amin'ny avy indrindra ho amin'ny olona kasitany. Petraka ny fiangonana. Zao dia tonga amin'ny fotoana izay amakina ny soratra masina isika dia angatahana ireo izay voatendry hanao izany vavaka sy famakina ny soratra masina mifanesy. 210 première strophe no ataontsika. Merci encore Seigneur pour ce dimanche que tu nous permets de passer ensemble, ce dimanche que tu réunis les disciples, Seigneur. Si nous sommes là, Seigneur, c'est que nous t'aimons et nous voulons te louer. Alléluia à toi. Seigneur, si nous avons encore lire ta parole, mets en chacun d'entre nous, Seigneur, ton Saint-Esprit, afin que tu puisses ouvrir nos cœurs, afin que l'on puisse encore, Seigneur, comprendre, méditer et comprendre, Seigneur, ta parole, pour que nous puissions l'appliquer dans notre vie quotidienne. Et surtout aujourd'hui, Seigneur, pour ce jour de baptême, pour que nous nous rappelions encore de notre baptême, pour que nous le vivions encore aujourd'hui, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous parle, que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre ta parole. Et Seigneur Jésus, mais encore dans le pasteur Seigneur Léo qui viennent de toi, afin qu'il puisse nous nourrir encore, Seigneur. Et c'est encore dans ton nom, Jésus-Christ, que je fais cette prière. Amen. Nous allons commencer la lecture par Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Au nom de Jésus, régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain, ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes, et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partagent l'argent entre tous, et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Nous allons continuer la lecture dans le livre 1er de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps.